Elia miarahaba manokana ny tatamalagegy Elia koa miarahaba manokana ny Yahosoa amin'izao fandaharana izao. Voalohany indrindra aloha zany dia manome ihany koa ny hatsarana amin'ireo zanak'Andriamanitra miendrika rehetra, ho an'ireo izay resy lahatra, ho an'ireo izay efa tena mihazakazaka, ho an'ireo izay efa nandroso niditra amin'izao fanjakana masina izao. Aina izao atahotsika rehetra amin'izao zandritra rehetra izany. Fotoana iarahantsika indray ny amin'ny télé-réalité mikasika ny amin'ny hoe toedrarà maneran-tany. Fa misy iny eto amin'ity tany ity no hoe resana ny toedrarà maneran-tany. Misy teny tanterahana eto ary sy teny tanterahana izay zao ampianarina antsika zao. Efa ho an'izay mahafantatra moa dia efa namafisana fa ho an'ilay tsy mahala moa zany dia mahaiza miaina. Ny fiarahan'ny Rosia amin'ny Iranianina no resantsika voalohany eny, satria namoaka fanambarana ny Rosiana. Dia ny président Poutine ny Rosiana moa zany dia laza fa hoe tena miaraka direct amin'ny raha izy amin'ity olana nampifandonana ny Israelianina sy ny Iranianina ity. Ohatra moa zany nareo zany tsy mahafantatra an'ilay espoir eto nga misy mifandona reo, dia tena efa mifandona reo ary miandry valifatiny Israelianina moa zany ny Iranianina zao, satria Iranianina no mitifitra valam-pomanga anaty na misilina ny zareo. Da tonga ny Iranianina mitifitra misilina ny zareo satria vonoan'ny Israelianina ilay mpitarika ny hery fanomirana Israelianina tao Liban. Dia mpitarika eto izay antsoina amin'ny anarana hoe Hezbollah. Reo zany ny mpanohitra ny tarika Israelianina izay mipetraka ao amin'ny fatrany Liban zareo, ary mivonon zareo ilay mpitarika an'io Hezbollah io Nasana Nasrallah zay. Zay zany dia nivonon zareo dia tezitra be ny Iranianina ditra dia nitifitra bomba ny Israel ka nitoby ny fitsikilovan'ny Mossad moa tena nitoferiny zareo tamin'izay, dia ny piste de décollage sy atterrissage-ny aéroplane araka ny zava-misy dia ohatrany hoe napotika aéroplane 20 mahery F-35 sy F-16 ohatran'izay vaovao henoko farana tsy haiko tsara. Dia tezitra amin'io moa zany ny Amerikanina sy ny Israelianina dia diady hanafika ny Iranianina. Dia zany ny sary misy azy era amin'ny ankapobeny, ny sary hita maso farany izany hoe ny Israelianina dia miaraka mafy dia mafy amin'ny Amerikanina. Inona ny antony aloha? Zay aloha jerevantsika. Eo maninona ny Amerikanina no miaro be ny Israelianina, ary maninona ny Israelianina no tafaraka be amin'ny Amerikanina? Teny dadako zany, teny dadany Elia zany teny io anarana io, teny io, teny io anarana io. Fa inona ilay teny dadany Elia? Zao ny teny dadany Elia. Tsy mivalavalava kely ny resakitsika fa taritiko atraty mihitsy nareo a. Dia maharaka tsara amin'izay nareo ny zavatra rehetra satria matetika dia tantarany zavatra izay ho zao tontolo izao ihany koa. Ankoatra ny fampielezana zanak'Andriamanitra, fananarana zanak'Andriamanitra ny fitaomana ny olona hiditra tao amin'ny Yahosoa, dia mampianatra anareo ny zavatra efa nambara koa za ny tany aloha be tany. Haitsika tsara mihitsy fa
io dada mary iava io dia andriamanitra abrahama io ho an'izay manaraka fampianarana moa dia mahay an'izay mihitsy ianarany a iaiava ao anatin'ny bokyny sepertorany jiosy ary io no naniraka ny eliazy ao tonga aminareo zao io iaiava io izany koa naniraka ny ahosoa ilay zanany malalany zay naterany tamin'ny anarany tamin'izy ny telo efa nampianarako antsika fampianarana farany teo zay numéro 4 de rehefa niaraka tamin'ny israelianina io ianao ny israely io na andriamanitry ny israely a tamin'izany fotoana izany de namoaka didy sy lalàna ho any zareo hoe tandremo ny didy fosy lalàna mose e zany ny fitsipika nomeny ho any zareo mareko tsara ho an'ny israelianina fa tsy ho amin'ny malagasy na ho an'ny frantsay na ho an'ny anglisy na ho an'ny comorianina na ho an'ny afrikanina na ho an'ny sinoa na japonais fa natokana ho an'ny zanaky israely irery any efa mampianarana lavabe koa ka tsy idiratsika indrisy nefa mifanilavany zanaky israely foa ny didy io ary ny tena ny vetabetainy mihitsy ny tsiratsiraisy nambany iny de teritra dada iava de ny foany any am'izay ny didy folo sy lalàna mose foanany tamin'ny alalan'ny ny fanapoteny ny fisorohana tsy navelana atao ntsony ny fisorohana de ny fanaovana fanatitra zany ino la hitatsika rika tamin'ny bokyny isiaso fino misy isiaso 64 afaka mamaky teny daholo sy azy zany manaraka tsara isaky foko faefatra ambinipolo 64 misy ao hitatsika eto hoe isa 66 toanavanyzay e isy a 66 3 zafadinita fa tsika zany isy a 66 3 ny teto dada iava de nilaza fa fanako ny fisorohana fanako daholo fanatitra ataonareo mazava zany fa rava ny didy folo satria rehefa tsisy trony ny fanatitra ho atao a vadika mpanota atao raiky zanakizy tsy telo dika zany ary eo andriamanitra io tsy miaraka amin'ny mpanota lozika zany ny saraka taminy am'izay ny israely any satria foana ny fisorohana izay mamono omby de ohatrany mamono olona izay mamono ondry atao fanatitra de ohatrany mamolaka ny vozina nitsy ary zay manatitra fanatitra ho anina de ohatra manatitra ny rakiso ary zay mandoro didikazo manompofona ho fanatim-pahatsiarovana de ohatra ny misaotra ny sampy eny tahaka ny fidianany reniny aleny sy ny faniny fanany tamin'ny favetavetany de tahaka izany kosa no hividanako ny fampahoriana azy sy andatsako ny fahatahorany eo aminy satria ny antso fa tsy nisy namany tena eo fa tsisy ny ainy fananao zay raha sy teo masoko izy ka izy tsy sitrako noho ny fidiny israely anina zany resana zany tena kivy tanteraka misy dada iavavy ny antso anareo fa tsy nirahina io io zany de efa napolifona fa tena rava ny didy folo satria tsisy trony fisorohana ary anomboka teo mihitsy ny zanak'israely lasa mpanota tsy afaka ny antso an'eo anan'andriamanitra io ary ny vokatra an'izany tetety zany efa lasa mpanota satria tsisy trony ny fanafanafahotana de lasa mpanota de miatra ny teny dada iava amin'ny Isaia 59.2 Isaia 59.2 zay efa kitsika aminarany Joshua indro tanany iavatsy fa mavonjy ary tsofa tsy ladalokana fa marina fa ny eloko areo no hevitra mampisaraka anareo amin'andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy mihaino misy mazava be zany zany teny zany fa tena tsy mihaino mpanota mihitsy ny dada iava io ka raha ny foana dada iava zany le fisorohana nataony zanak'israely zay fanafahana ny fahotanany zareo de nivadika mpanota ny zanak'israely de tsy mihaino avy io andriamanitra io ary tsy mahalala ny andriamanitra abraham io tsony zanak'israely ary nanomboka teo natonga ny anarana vidiabe ny forona hoe alà ozy ny silamo jehova ozy ny protestanta iabe ozy ny katolika romana iahova ozy ny tsy fantatra atsao zay mamorona any ao ny mamorona iao koa ny sasany
ao mamorona iahoary sasany samy mamorona zay tiany forona daholo samy teny zay tiany tenenina daholo fa diso daholo zany fa io le vokatr'ilay hoe tezitra dada iavà dia misy hevitra nampisaraka dia tsy nahafantatra ny dada iavà tsony zareo teo tsy nahafahafantarana anazy dia ny forona amin'izay ao ireo karazan'andriamanitra hoe jehova Yahvé Allah ozany silamo teo ny foronan'io silamo moa tatika tamin'ny taona eninjato talohan'ny l'an zéro fa ny katolika antany amina ohatran'ny 0 à 100 ans any angambany namoroany zareo na tany amin'ny moins 100 ans any tsy tadidiko misy datiny lazan'izay mihitsy vokany ohatany teo manodididina teo ary tena simba mihitsy le izy zay na tonga le zanak'Andriamanitra nampianatra an'le anarana hotery nampianarina le anarana zany raha tsisy mahafantatra tsony an'le anarana ny Israely any zay na tonga an'le mpaminany farany hoe nampianariko azy ny anaranao satria tsy mahafantatra ny Israely any andrika loatsika izy itenzay ohatrany ny bokyny Jaune any izy Jaune vaventy izy Jaune 17 angambany izy 17 ie Jaune 17-26 dia vao tena nampahafantariny ny Yahoshua ny mpianatra ny anarany dada Iavà satria tsisy maitsony ary efa nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola ampahafantariko ihany mba ho any ny fitiavana izay nitiavanao ary sakao ho any nampahafantariko azy ny anaranao matoa nampahafantarina tsisy maitso dia vao tena nampahafantarina araka ny tenin'le mpaminany farany hoe Yahoshua zany hoe zany dia mampahafantatra atsika hoe tena tanteraka ny teny ary tsy misy zaka azonao naikirana ny teny tsony fa tena petrapetraka daholo ny soratra masina ny Jiosy araka ny teny Andriamanitra Abrahama zava-marina zany ary tena zava-misy ankehitriny inona raha tsara miseho ny dikan'izay rehefa nandika an'io teny io ny Israely any na ny didiny dada Iavà io izay natokony ao andry zareo dia ny toerany dia nidikainy dia tezy dada Iavà dia foanany amin'izay ny fisoronana dia iny le nivonoany Yahoshua ataony azy fijaliana iny ny famonoany Yahoshua anazy taony azy fijaliana iny zany iny ny confirmation farava ny didy folo iny zany ny tena confirme tena potika amin'izay didy folo sy lanona Mose zay na tonga ny apôstôly laza ny Efesiana 2:15 fa ny Efesiana 2:15 io tena rava ny didy folo amin'ny teny hébreu moa izy io dia tena hoe rava mihitsy ny didy folo zay ny voalazany eo ny teny hébreu fanaporofona amintsika zany hoe tena sady valy teny omenan'le olona hoe fitramonina andrava ny didy folo ny zanany ve dia andrava ny didy folo zaotrany meny dadany ve dia ho ravany ny zanany valiny le dadany mihitsy ny nandravana azy araka ny Isaia 66:3 hoe tsy azo atao tsao mitondra fanaty foana zany ny fisorohana dikan'izany ava foana ny fisorohana vadika mpanodadolo ny Israely any adalany zay mbola mipetraka ao ny dikan'izany fa tsy mety zay hoe zay mitady ho faty dia mitandrema didy folo fa dada malaia Iavà mihitsy kely efa nanapodika ny voalohany zay ary ny confirme Yahoshua ato amin'ny Efesiana 2:15 samy namonony an'io didy folo io sy lalana Mose teo ny azy fijaliana rava tanteraka izy teo zay parenthèse iray moa izy zany fa tsy any tena azy iozetsika fa omeko iny mampahafantarana ho an'olona rehetra hoe miverena amin'ny Yahoshua fa ino nareo zay indrindra ianareo zay nampitandremana didy folo io zafatsy anareo zay nampitandremana didy folo io vezena amin'ny Yahoshua fa tena ny fitanany ianareo e nopozina ianareo rehefa nodikany nodikany zanak'Israely zany folo sy lana Mose zany dia tezitra amin'izay dada Iavà dia nampiariny amin'izay le teny
roako nareo nandreka efa ketika zay teny zay hoe roana ono zanak'isy eraka ny bokyny ereketra ny bokyny Leviticus 26 nomponindininy fa trentienga manizy izy diso Leviticus aiza moa zany manompo amy 30 Leviticus 26 31 31 32 33 zay 30 jusqu'à 33 zany ary oravako ny fitoerana avinareo Leviticus 26 30 ka 33 ary hokapaiko ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro ary ny fatinareo dia ariko eny ambonin'ny fatin'ny safinareo hoalan'ny fanaky anareo oravako ny tanànanareo ka atao lao ny fitoerana masina anareo ary tsy amboloko io ny hanitareo ny kasitrahana ary ataoko lao ny tany ka hotalanjona am'izany ny fahavanareo zay bonina eo ary ianareo dia aheriko any amin'ny jentilisa ary anatsoka zavatra hoe entiko manenjika anareo ary ny tanànanareo dia ho ataoko lao ary ny tanànareo dia ho ravana ho aheriko any amin'ny jentilisa voalanomboka nandika ny vidiny dada iavato koa ny zanak'isy re efa nampitandremana foana taminareo mpaminany reo ary zay tonga zay mamono an'le mpaminany tsy tianarina ny zanak'isy re halanjareo zany anarina zany tsy nitiavana ny eoso satria mananatra vonono zareo dolo zay manana tanatanazy mpamono an'andriamanitra reo mpamono ny mpaminany Israely mpaminany raha ny dada iavato zany mahatonga ny loza mahatsirafy namerika ny satakeo zay mihitsy n'izao zavaiko aminareo zao inona le zavatra miseho zao le zavatra miseho tena nyroany dada iavary zareo taon'ny tany Israela io nanomboka tany amin'ny andro ny Asiriana efa namirany azy ny Asiriana namirany azy Babilony tamin'ny ananany Nebokadnezara mpanjaka namirany zareo ny Mediana sy ny Persiana Mediana moa ny Iraniana dia ny Persiana ny Mediana ny Irakiana dia ny Persiana ny Iraniana am'izao dia niditra ihany koa nina moa niditra atao rena zay ny Grika dia niditra ny Romana zany namery azy tao daholo zany reo le karazana biby zay efa namery ny Israelianina zany ary ny farany amin'ilay biby mamery anazy fampianarana efa nandeha moa zany fa averikely fotsiny dia niditra koa Hitler namono an' zareo nataony Hitler fahitao mihitsiny 6 millions nisany juif matiny Hitler fotsiny iny ny biby fafito iny zay nandripaka ny jiosy ary ny farany Erosiny amery ny Israeliana io le biby farany araka amin'ny boky ny Apokalipsy araka ny fampianarany Elia ambassadeur-ny Erosoa tany amin'ny taona 2003 zay tsisy niny olona manomboka 2002 tany efa nisy fanazavana sy efa 2003 vao tena navoaka daholo ny fampianarana tena manazava ny zavatra kasika ny faminanena io fa ny faharavany 10 no tany alohan'izay zany ny zavatra nitsanga zany tany ataona 1995 ny tonga zay faharavany 10 zay tany zany nampianarana voalohany ary natonga ny ambassadeur-ny Erosoa tena niaty tamin'ny fiangonana rehetrarehetra mihitsy ary nahazo mpavararaka tamin'ny olona mihitsy moa tamin'izany gaga nefa antsika zao fotoana zao lasa ohatran'ny olona ndray tompon'izany fampianarana zany nefa dia io lehilahy io amin'ny sary mihitsy no ninjena sy nahazo mpavararaka mihitsy fa ninjena sy fanaratsiny io izy io hitanareo amin'ny sary io dia zany teny tiry izy fa io ny sarika io za ihany io zany niatra zany ny fanapotenany Israeliana tiako tenena ary dia voaroaka ny ala tamin'ny taniny mihitsy izy ka ty olo io nefa dia namoaka fanambarandray ny mpaminany fa
ady renonareo amin'ny tany reo dia ndraiky efa kitsika izay teny izay raka bokony Ezekiela no vakitsika Ezekiela fa filoana izy tiako entana kely teny Ezekiela ty aloha nareo ao mandehandeha kely makatemy Ezekiela ty zany Ezekiela 37 no ohatsy rehefatsika hoe Ezekiela 37 rehefa vakitsika Ezekiela 37 ny andininy fa 21 22 zay ny vakitsika zany zay Ezekiela 37 manompany andininy fa 21 dia lazao aminy hoe zao lazainy avatombo indro izao haka ny zanak'Israely satria le nyroana hoe ataoko sesy tany nareo dia aparitako nareo dia tena naparitaka tokoa ny zanak'Israely anatiny lalàna voaroka izy le voaroka tany amin'ny Asiriana Babiloniana Mediana Persiana nanirana zao tontolo zao zany ny faritany satria be dehibe ny nanafitafika anazy tao dia rava zareo dia zao indro izao haka ny zanak'Israely avy any amin'ny Jentrisa zay naleny zay eny angoniko avy any amin'ny manodidina any izy ka hoentiko any amin'ny taniny io zany hoe hoaverinao amin'ny tany indray ny Israelianina zany ary ataoko firenena ray any amin'ny tany izy dia ny telom-bohitra ny Israely ary mpanjaka ray ihany no mpanjakan'izy rehetra ka tsy ho firenena roa intsony izy ary tsy saraka ho mpanjakana roa intsony izy zay rehefa niverina tokoa zanak'Israely satria tany alotana izy zara roa ndray Israeliana dia ndray Joda zay tantaran'ny Israela ho an'izay tsy malala ny tarika raina atao hoe tarika Israeliana ny tavaratra angamba izy iny deso dia ny tarika anankiray atao hoe Joda Israela tany avata dia tantaty-atsimo angamba ny Joda tsy dia important ohatran'izay le sarin' zareo tamin'izany dia inona zavatra niseho zara roa zareo ary miady foana reo dia miteny nefa nydada Iava hoe rehefa miverina any zareo amin'ny avy amin'ny fahavabony io ka zany amerina anazy dia tsy ataoko mizara roa intsony izy jereo zava-misy mpangana zara roa intsony Israela zao firenena ray izy zao dia manana président izy fa président symbolique fa ny tena manapaka ao noho ny amin'le fifihezana nataon'ny OTAN sy maro samihafa dia natao premier ministre no mifehana azy dia io le premier ministre Benyamin Netanyahu zao tsy amteny zao ito rangahy tena miantsy ady amin'ny rehetrarehetra misy mafy mihitsy ny tena izy zava-marina zany dia misy mieritreritra mihitsy ny hoe be dia be teny zany hoe firenena tian'Andriamanitra ny Jiosy azafady indrindra namono ny zanany ve ho tiany aminareo nanao tsinitsinina anazy ve ho tiany aminareo nanitsakitsaka ny voninahitsy na nambany azy tamin'ny Andriamanitra tsy retraretra hoe ho tiany aminareo saminy mampiasa sainy raha tiany ve ho roany raha tiany ve nataony sesy tany nataony babo tany nandivozona tany amin'ny tany zay nandehanany tany babo any reo maritaka manerana zao tontolo zao atezerana ny azy dia apetraka anao fanteny ka inona ary natonga anazy hoe averinao amin'ny taniny noho ny amin'ny fifanekerana nataony tamin'ny Abrahama dia Abrahama nge tsy nivadika taminy dia zay mahatonga anazy mamerina le zanak'Israely satria hoe ny tananakanao no mipetraka amin'ity tany ity ka le zahatra ny babon'ny Arabo tao tamin'ny izy moa ilay mpitarika ny Israely ny Arabo tamin'izany dia ny mpitarika ny fivavahana Arabo tamin'izany fotoana izany nanafika ny Israela ny fivavahana Silamo tamin'izany dia nanafika ny tanànan'ny Israeliana dia lasany zareo le tany tany amin'ny taona plus 600 tany ho any efa niala tao moa ny Israeliana dia izay ambonambony taona tafikany dia lasany zareo zay no natonga ny misy moskea ny Omar ao amin'ny toerana misy ny tempolin'ny Jerosalema ao Israel satria rehefa tonga koa ny zareo Silamo dia nitafiany tao koa ny Israeliana dia nasiany moskea
teo amin'ny tokotany be ny tempolin'ny Jerosalema zava-dosany hoe zany sady zany ny Andriamanitra Abrahama ataonao manoloana ny Andriamanitra Salamy fa zava-dosany hoe zany sady zany hitantsika eo toy fa zany zavatra zanaka hoe miantsy ady amin'io iaiava io zao sady zao zay no tonga ny ambasadiovany Joshua Eliana ampianty hoe fa iza marina tena Andriamanitra natsony ty Israelianina ty Andriamanitra Abrahama iza ny tena anarany Andriamanitra Abrahama io fampianarana meko anareo ne de ny Andriamanitra tena ny Abrahama de Iava no anarany Iava tsy mety aminy mihitsy io moské mipetraka eo alohanan'io na de rindrina azy io tsy mety aminy zay ny antony tsy maintsy androana tempolin'ny Jerosalema fa zava-doza nefa zany vaninandro zany tena ny fanomerana ny fanomerana vaorona eny ny fanorenana ny fanorenana ny tempolin'ny Jerosalema zay tsy maintsy izy de ho zava-doza mihitsy satria moské eo ambana no mipetraka eo moské norava moské ny arava anakoa ny moské io zava-doza mihitsy zany no pirofo zany fa tena zava-doza nanjony Israela satria eo amin'ny plasin'ny tempoly zareo mihitsy mitokotany be ny tempoly mihitsy no nandrenany Salama andeha moské tena fanambarena be an'io Andriamanitra Abrahama io misy izy ka izay ny tenako hoe le Andriamanitra Abrahama tena tezitra tamy zinakesiny de nyroany ary rehefa nyroany avy any amizay de naverina ary ty famerenana anazy ty mantsy no resatsika hoe rehefa niverina amizay zinakesiny no amle teny de reno izy de ny mpamerina anazy de nahazo baiko hoe ambe ny tahaka ny fiambina ondry kely reo vaketsika izay teny zay ary io ary le olana satria ny arabo efa nahazo an'io tany io tany amtaona plus 600 Israel zany ary zay no mahatonga an'io problème ao Palestine amin'ny bande de Gaza bande de Gaza Palestine sy ny Cisjordanie sy maro samihafa iny satria tanin'ny Israel daholo iny eny Jordanie any ary ny mandrafitra ny tanin'ny Israel de eo amin'ny bokin'ny Genesis toko fa 5:20 ao ny délimitation ny tanin'ny Israel fangeza tokoa ny taniny fa noho ny amin'ny atezeran'ny dada Iava de nyroany kanefa ny dada Iava mitazona ny teniny de tsy maintsy naverina tamin'ny taniny any izy ny amin'ny teniny tamin'ny Abrahama hoe hitarana koa no mandova n'ity tany ity ka lasa ny arabo izy de io le tsy ekeny dada Iava fa tsy maintsy miverina amin'ny teniny izy hoe miala teo nareo io le mahatonga le problème aveo Israel amitsika miteny zao teny dada Iava tsy maintsy miatra fa tena mipetraka mba Andriamanitra izy mba navitana mipetraka an'izao teny zao ka misy natohitra izy ny Andriamanitra navitana anao an'izao teny zao fa nisy natohitra ary izy ny mba Andriamanitra mba navitany teny tahaka zao ka tanteraka tsy misy eto amin'ity planeta Terre ty misy sasany teny foko Maya inona tamin'ny teny Maya mba tanteraka eto ny teny Maya zany zazako anareo teny Anunnaki zany extraterrestre Anunnaki reo anjelin'ny vadika reo no mamokamoka teny fahatany any de ino ny olona anjelin'ny vadika reo Anunnaki reo extraterrestre reo mpiara-milahatra amin'ny devoly satana ny Andriamanitra andreo morofon'izany le tamin'ny 2012 ngabo tsy namany an'izany zareo eo avy ny fahararo ato amin'ny 2012 fa ny ambasadiovany Joshua mihitsy no nandrava hoe tsy existe zany ary tsy misy zany nefa zareo de naminany ho avy ny fahararo tamin'ny 2012 PDP nino zany teto planeta Terre fa ny ambasadiovany Joshua Elia no teny hoe tsy misy zany ary tsy existe zany foana tsy misy akory nefa de ny olona efa nanateny ary magakana ny olona mpanota en'olo zareo zay no magakana amin'ireo olombelo reto fa aminany mpanota enonareo teny fa aminany tsy mba manota mihitsy ny ary tsy mahay manota tsy nonareo teny gaga aminareo mihitsy ny mpanota ndray ny enona teny eto amin'ity planeta Terre ty nefa ny hoe ny devoly ny mpanota de avy any amin'ny devoly zany hoe ny tenina devoly zany ny tianareo enona asakasaka nareo foana eo raha vaketsika ny tenin'ny mpaminany Jeremia 31:10 Jeremia 31:10 hoe avy reny ao ilay zanak'esy reny
hoe Jeremia koranontsaina trente-dix meno ny teniny avay ianareo gentilisa io zany hoe nareo gentilisa rehetra dia meno an'ity teny dada avaty izany afaka anohitra an'izao zany ny force ny dadanay zany dadanay Elia ava dadany Elia ary toroio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any zao atany amorontsiraka ny lavitra etrrehetra zany ataovy maino ty teny ity ka ataovy hoe zay nampieliny Israely no aoko amango anazy indray a sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandrondronyondriny zay ianareo zay nampielindreo Israely anareo avirenareo amin'ny taniny io voapaiko am'izay ny Amerikana mihitsy moa koa zay natao ny hoe Betsiosy savant Israeliana savant zany afatiny Amerika Russe reo manana daholo reo pays occidental nareo anisany zany ary anglisy raha mana français mana ary anisany tena servo ketriketrika ny fitaovam-piadinany zareo satria tena be savant reto Israeliana reo zafa misy zany ka rehefa tonga ny baiko hoe andana avereno amin'ny tany reo dia ny Amerikanina mihitsy no anarana namerina anazy tany amin'ny taona 1822 naveriny Amerikanina ny Israelianina tamin'ny alalan'ny roplanina tamin'ny alalan'ny sambo zareo tanina moa tamin'izany tena izy na hoe organisation du traité de l'Atlantique Nord ina teo OTAN izany hoe reto Amerikanina reto no mpitarika ny OTAN dia zareo ny lohanarana ny Amerikanina ny anglisy ny français ary ny allemagne reo moa zany miaraka taty vohina taty zany fa mbola misy koa ny espagnol mbola misy BDP zany mbola ao anaty groupe ny OTAN BDP zareo zay ny ataontsika ny hoe le 28 pays ngamba izay moa 29 fa zareo 27 eo ohatran'ny pays 27 ngamba zareo zao mivoatsika miteny zao reo fan leader dia ny Amerikanina ny anglisy ny français reo ny tena numéro 1 dia efa nampiny allemagne moa zany ireo namerina ny Israelianina tao amin'ny tany tamin'ny taona plus 1822 raha ny Amerikanina ho any voalohany dia ny français dia ny anglisy reo ny tena lohalarana reo ny allemagne raha moa mbola nivadika dia namono an'zareo ndray taty aoriana zava-nisy tsy tia Israelianina reo fa saingy anatin'le groupe ny OTAN moa dia voatery tsy maintsy miaraka fotsiny aty aoriana aty fa ny Amerikanina mihitsy tena takany hoe maman'ny Israelianina voapaiko izy tsy mahafantatra azy zany mihitsy zao Bill Clinton tamin'ny présidente eo nefa niaro Israelianina zany tsy nahafantatra azy zany mihitsy neo George Bush Junior sy George Bush Senior dadany zany i George Bush Senior moa dia tena navita nanafika ny Iraka mihitsy tamin'ny 1980 90 sy 90 taroany angamba le zay sy tadidiko navita nanafika ny izy moa Iraka mihitsy tamin'izay fotoa zay tsy lehibe daty tsy tadidiko moa fa dia rehefa fotsiny aiko ohatran'izay izy io nanafika tany mihitsy nisy satria tena tezitra tamin'ny Irakianina fa satria am'le hoe mamono ny Israelianina atratraty teny ty hoe ambe mitaka fiandry ondry ny ondry mpiandry ondry ny ondriny zay dia voatery tsy maintsy miady amin'izay tany tady anao an'ny Israelianina Andriamanitra izany navita ny teny zany ka tanteraka ny teny ary izy ny Andriamanitra mba samy navita nanohitra an'io teny io tsisy afaka mihitsy ne matanjaka ny Amerikanina mivotsy amin'ny teny zao ary matahotra eo anoloany fa eliarery no miteny hoe tsy matanjaka zany fa ny tena matanjaka eo i Rosia no matanjaka eo ary anisan'ny nampimeny olana ao anatin'ny ina moa anatin'ny YouTube moa zany ary misy olona commentaire io le fampianara ianao tena olona tsy mahafantatsy n'iny na olona vendra na olona dondrona be zao hoe mba olona hoe mba mampianatra zavatra tsy mitombona mihitsy hoe Amerikanina zao hoe izy koa no resy Amerikanina fa zareo no ohatrany hoe resy Amerikanina reo tsy resy Rosia zany hoe io
tsy maresyresy zany eo rehetra amparany dia zay ny marina ny Andriamanitra no tenen'izay ary zay ny afatra ny tamiko hoe teneny hoe tsy misy maresyresy zany io zany mitazona ny teny daoly tozatsika ny teny fa mbola mipimola izy zao dia io tokoa ny Amerikanina zay tsy marana tahaka any amin'ny Joe Biden ankehitriny dia miaro ny Israeliana anisan'izany koa hoe Kamala Harris ary na i Donald Trump zay tsy fantatra izy amin'ireo no président dia efa samy teny fa mba hiaro ny Israeliana daholo zany hoe voadiky daholo zany rehetrarehetra eto ambony tany miaro ny Israeliana fa misy tsy tia Israeliana ho avy eo tsika fa eto aloha ditantsika ny fataterany teny fa tena miambina ny Israeliana marina zao Joe Biden sy ny Emmanuel Macron zay efa manomboka efa tezitezitra koa satria leo velone ataony Benjamin Netanyahu mitaraka Liban ko ny azy ao misy bazany zareo Liban tezitry Emmanuel Macron efa io nefa fa miadiady aminay aloha tena voilà be ny sary ty nefa reny baiko mandeha ambeny io dia ny Amerikana moa tsy mety miady dia tsy hita Macron zay atao satria le namany rehetra momba any izy rehetra hitsovalanao sarotra zay le hoe problèmena géopolitique international zany dia voatery tsy maintsy milefitra ianao aloha Macron kina no ataonao ka lehibe anao tsy maintsy Amerikana sy ny Anglia dia tsy maintsy manginy ianao tena izy zikotratra le pression teniny dada Iava tsisy afaka niala ny teniny dada keo fa tsy mifantatra an'izany na reto amin'ity tontolo zao ty hoe misy teny mandeha ao anatin'io zavatra io dia misy sasa dia mirediredy amin'le miaraka amin'ny Jesosy dia hoe tonga ny faran'izao tontolo zao dia resaka Israeliana sy ny anany resany ny fiafaran'izao tontolo zao mbola resaka hafa mihitsy zany zatra resaka hafa zany da zao fampianarana ataoko zao no mamaritra an'izany fa aza miazaka azy nareo aza hoe papa ny biby ty ny tenena ina zao dirahan'ny papa amin'ity resaka ty zany zao dia tena fahave tena zavatra tsy izy mihitsy ny tenenareo avenatsika iny hoany sady diso be zany tsy teny zany teny lemony daholo zany teny zany samy retiretina dalany tsisy marina ray azy atsoetsika ny teny fa rehefa niverina amin'ny tany ary reto Israeliana reto tamin'ny alalan'ny Amerikanina sy ny Frantsay sy ny Anglisy inona zavatra nitranga arabo no mipetraka tao ko eritreto tokoa moa ko tany ataona plus 600 zareo tao jusqu'à 1822 plus 600 jusqu'à 1822 1200 ane zareo no mipetraka teo ahoana fomba nigotanandreo tao nizy rehefa navita mosquée tao Jerosalem mosquée anankiroa be zao no mipetraka eo amin'ny tokotany be ny Jerosalem io atao ahoana no manombotra any zareo satria raha ongotana ny arabo dia miongotra ny mosquée tsy maintsy hoe solon'ny Israeliana lesiko iza ny afaka anao an'ity sary ty fa zao sary zao nge sady tsy mety eo anatrehany dada Iava nefa le Israeliana naverinao amin'ny tany ina problème voalohany tsy anaiky an'io mihitsy ny arabo satria fa 200 taona izy nipetraka tao dia zany mahatonga an'io problème hitatsika eo mandrakandro any ady be tsy vita entre arabo sy ny Israeliana ny arabo tsy manaiky zay tohanany Irakiana zay mpiteny George Bush moa maty ny tany amin'ny Saddam Hussein matiny reny ny mpiaro anazy reny mpiaro ny arabo palestiniana sy ny karazana zany vonoany Amerikana dia ny Israeliana tadiaka ny tany mpamody alamina amin'ny Amerikana satria hitany hoe problème be satria zao rehefa niverina ny Israeliana tao amin'ny tany pesitra daholo amin'izay ny arabo satria tena didiny be sandry mihitsy nongotana tao daholo ny arabo rehetrarehetra dia naverina amin'izay ny Israeliana fa natanterana ny teny dada Iava zany marina noho ny amin'ny baiko ny tao amin'ny Abrahama hoe amin'ny karanako ty teny ty dia tsy misy averiny dada Iava io satria izay no mandriamatra anazy dia tena niverina tonga ny Israeliana mbola mavy ianao fa tsy dada Iava io n'Andriamanitra izy aminareo zay mandray any mbola samavy fa tsy Andriamanitra io Iava io Andriamanitra Abrahama io ary tsisy mahay an'izany histoire zany ianareo ajereo io teny niteraka problème entre ny Israeliana sy ny arabo zany dia io iarahantsika mahita io ny problème ary vokatra an'izany dia lololony tamin'ny arabo rehetrarehetra ary ny matanjaka tamin'izany moa dia ny Irakiana sy ny Iraniana ary ny Arabia Saodita zay tena arabo tanteraka mihitsiny ary ny tena marina moa Silamo dia miainga avy any miainga avy eo amin'izareo Arabia Saodita ry zareo
tena teo sy lampitany ny originalna zany tantara azy zany ka eo anatehany zany sary lotareta zany azy de izay no natonga ny tafeny amerikanina ny irakanina mba tsy hatonga anazy amel'ny israelianina am'izao ndray aprisienina ndray ny my akolaka iranianina israelianina ifandona amy iranianina zay ny sary misy ankety satria fa tena lololona ny israelianina moa zany de efa mibaroka mpola tsy akijanona izy ny israelianina ny tsy mitsahatra amy daroka ny daroka ny izy moa daroka ny reto arabo reto zazany zao ny darony eo zao ny libanais mbo tafitsarany eny tamin'ny israelianina any ambonimbony kelikely koa ny syrianina atao iany andrefandrefana ambonimbony kely eo zay indray moa syria tena misimisy ny syria ary tany abrahama noho ny vahiny io koa mbola anazy koa iny misy party anazy mihitsiny eo libanais syrianina zany anazy daholo zany israelianina daholo zany fa reo izy zareo efa voaroka moa TIPD sy ny tatevady voaroka de tsy azo miferitsony ny tany fa naverina tao ihany izy de io am'izay no mahatonga ny israely am'setrasetra satria le tany any zareo tokony verina aminy fa izy efa lasa ny arabo tsy hitantsony zanovarana azy ny amerikana tsy hitantsony zay atao satria retsy tsy manaiky fa miady io anay io tany io satria izy mampetrikela be tao zay no mahatonga ny arabo miteny islamo hoe samy tananaky abraham tsika izy moa miady ho tananaky abraham amresaka ismaela nefany ismaela zany tsy arabo egyptianina zany ismaela zany fa tadidio tsara mihitsy egyptianina izy ary tananaky egyptianina zareo am'izay njaraka hotely any misy ho miady an'izany zava mihitsy nefa tsy arabo zany ismaela mitadany azy abrahama fa ny mamany egyptianina ary raha nanavady ismaela aveo de nomeny mamany vady egyptianina zany hoe ny taranaky ismaela zany tena egyptianina daholo no tena izy satria mivadiny koa egyptianina mamany egyptianina vadika egyptianina izy dikan'izany egyptianina zareo ismaela fa tsy hoe koa ny arabo ismaela da misy ohatsy misitona ny zany sary zany fa tsy azo tomony zany fa tena hafa mihitsiny ny arabo slamo hafa fa ismaela tena hafa mihitsiny izy fa ny fivavahana mety ika amy tanana fa tsy arabo ismaela afaka jevanareo bokyny abrahama zany bokyny israelianina ao amy sefer tora fa ny sefer tora de miteny mihitsiny fa ismaela de nanambady vehivavy egyptianina ka mitanana zany egyptianina daholo dikan'izay mazava ho azy zany ka eo am'izay sary zay zany tenako amitsika hoe miteraka olana am'izay ny fivadian'ny israelianina amle tanina ary olana be mahatsiravina manakandroany de am'izao tsika miteny soa ny israelianina arahan'ny otanina amerikanina anglisy frantsay reo tena miambina azy araka ny baiko n'andriamanitra hoe ambendro ireo ny miambina azy votsika miteny so reo ny nanaraka baiko hoe saingy misy teny ndray mandeha ty ambadika aty fa miomany anao ry israely aniny fa ho avy anapotika anao rosia ity teny jeremia mpaminanty iny tany ataona moins 600 tany hoany izy io fa ny teny enitsika manaraka anay de tatika tamy taona moins 400 taty anao taty zany hoe roanjato taona taty orina eo zany misy tiny ty tantara ty ndray hoe nivoaka indray ny teniny mpaminany fa ho avy israel nafika ny ho avy rosia nafika ny israel zay ndray ny lalana navoaka ny dada iava de satria ho avy rosia nafika ny israel de sara miaraka amy rosia satria tena manafika ny israel mihitsy rosia de zareo avy any amy farany avaratra no mafatitsitiky zay satria de tsy lava loatra ny fampianaza ty ny andro efa mialina mety te ataovy daholo nareo voakitsy anay bokyny ezekela vanao amy telopolo eo amy 5:50 vakitsitsy ezekela 38:15
aketsy amin'ny kony 14 15 zay de 16 de 17 zay de 18 eny aleoaloha amle posika le fampiatsika izy ty manomboka 14 sy 15 sy 16 ty izy kela 38 dia 14 hatramin'ny 16 o aminaniry zaranak'olona ka ataovy amin'ny goga hoe izy ary ty goga aloha jerevantsika rehefa avy eo izao no olona zay ny avatompo no am'izany avy itoeran'ny Israely olo-komandro fa izay izany de tsy ho fantatreo fa izany tahaka hoe misy lape sampitsampona zay zany omenan'ny Israely ary ho tonga avy any amin'ny foninanao avy any amin'ny farany avaratra ianao mba amin'ny firenena maro miaraka aminao zay samy mitaingitsovaly de olona maro be sy miaramila betsaka io hiakatra avy any amin'ny farany avaratra ianao en terme français io de any amin'ny septentrion ka le pays de septentrion tsisy fahazareo any Russie zany resahana zany afaka mijenareo anatin'ny windy ty zay eo anatin'ny windy ty fa misy soratra rehefa jeny avaratra de misy soratra hoe pays de septentrion izy io le windy ty io zany karazana fijerevana toetrandro voilà afaka mijereo nareo afaka mijereo mapy sakonareo de mety misy rehefa mipahatany amin'ny Russie aloha mety soratra hoe pays de septentrion zay misy voalaza ao zany reo le atao hoe farany avaratra zany ny septentrion zany de ho tonga avy any amin'ny firenenao avy any amin'ny farany avaratra ianao mba amin'ny firenena maro miaraka aminao zay samy taingo soavaly de olona maro be sy miaramila betsaka ary hiakatra ianao ameriny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rano anarina tany any amparany ho tongo zany ary entiko ameriny taniko ianao mbo afantarany firenena rehefa miseho masina atreny ao amin'ny ataoko aminao rokoka amin'ny farany zany amin'izao andro farany izy io efa tena mijadina ao anatin'ny faramitsika efa amarana azy zao de hiakatra Russie lay goga jerevantsika hoe hameliny tany ny Israely izy ty goga ty anaovaka etsika le amendininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo voalohany faharoa ary ny fahatelo ary ny fahaefatra mafampianarana mihitsy ny ataotsika androany fa tena tsara be misy fa fampianarana ty hotenenareo ary tonga tamiko ny tenin'ny havananao hoe ry zanak'olona manampifiany goga avy any amin'ny tany magoga zay mpanjakany Rosia sy Meseka Tobala ary maminaniny amelezana azy io ary le goga io avy any amin'ny tany magoga zay mpanjakany Rosia sy Meseka Tobala mpanjakany Rosia izy io ary Meseka moa zany tsisy fa eto zareo kaiky Moscoria zany tena tenena zany misy taranaka olona avy any avaratra daholo zany reo azo lazany hoe Moscovite ankehitriny azo atao an'izay fa izy koa manana taranaka hafa ihany koa fa mitombo tao amin'ny fahaton'ny Rosia daholo zareo Rosia zay no mahatonga na miteny Ukraine io eka Rosia io ary ny dadabe ny Rosiana de Ukraine zany mahatonga na mitelopona efa nampianariko koa zany hoe tena adaladala mihitsy le Ukraine reto mandeha makany amin'ny faritry ny otanina dadabe ny Rosiana io amin'ny madadabe zany tsy arisy ny zafikely novina izy satria ny foronana zany Rosiana zany voalohany de atao Ukraine fa aveo moa zany saraka zay no tonga anazy hoe misy ino Russe de ino filaza anazy Russe de Kiev fa ny Russe de Kiev zany kapitalan'ny Ukraine de io Kiev io tena Rosiana mihitsy ary taony ny origine zany Rosia zany asaingy nisitaka moa zany Rosia de lasa nakareny amin'ny faritry Moscou iny zareo fa ny tena Russe de io Kiev io ny tena Russe ary zany tsy mety ary io tsy maintsy hitambatra zao na tena tsy maintsy mitambatra zany Ukraine sy Rusia zany ty Rusia io ny tena Rusia tena izy ary io ny andeha nafika zany Rusia zany ny andeha nafika Israeliany mazava azy fa tsy maintsy mitambatra Ukraine sy Rusia na ho tiana na tsy ho tiana adalan'ny Amerikanina zay mampisaraka andro tena tsy mety mihitsy ny resaka zany hoe jereo tsara raha mahay historie hoe ianao de maharaka an'izany teniko zany ianao zany anao tsara ny histoire reo Rusiana reo fa ny origine reo nke tao Kiev fa ny tena origine reo
nefa jereo tia kevy adaladalana dia ho an'ny Amerika jokojokon'ny Amerikanina fotsiny lasa hanao demokrasia dia hito koa fa lasa makany tena tsy fahelena mihitsy adalana mihitsy io adany Ukraine sy Rosiana io adalana dadabe miady amin'ny zafikely zafikely miady amin'ny dadabe tena tsy mety mihitsy nilay sary ary ny Amerikana moa dia hita hoe mba mampiady olona fotsiny ny amin'ny politika tena tsy fitiavam-bola sy fitiavan-kany nefa dia mampitandrina anao zany Amerikana orava ny hainao ry Amerikana alemy ny hainao tsy afaka mihetsika intsony ange ianao ianao tsara indray raha ny tantarany teny fa tenin'ny Eliaza teny dada Iavasy eo soa ka ataovy hoe zaolona zay ny avatompo andiny fatelo Ezekila 33 indro avy amilanao ary goka mpanjakan'ny Rosisy Meseka Tobato ary tarika anao ka nisy masobiny valany ranonao ary hoentiko mivoaka ianao sy ny tafika rehetra eny soavaly sy ny pitaingin-tsoavaly samy mitafy marevaka izy ireo dia olona maro be mitondra ampinga lehibe sy ampinga kely ary samy mitany-tsavatry zay ho avokako tao anao ina mahatonga kristianina tsy mety mivoaka tsy mety mivoaka izy satria vao mivoaka izy dia tapitra ny androny zay io problème io tsy misy maharesy ny rosianina zany fa tena firenena dala sy tsy misaina zay miady amin'io tena ny teny marina aminareo zany arao foana zay ny tenenily a ia raha hita zany aketra zao fampianarana zao ke tany amin'ny 2003 zao no mivoaka anana ny olona neny kasety zao any zay mitazona kasety zay manaka an'izany ao anatin'ny cahier-ny olona reny fampianarana tamin'ny 2003 nge zao fanambarana zao tsy zao 2024 raiky amin'ny roapolo taona lasa zany no voan'izao teny zao dia zao tanterako mba masonareo zao fa raha tamin'izany 2003 zany zany Rosia zany zata firena voavipotika zany satria potika ny Rosia tamin'ny taona URSS tamin'ny taona 1990 1991 teo eo napotika an' zareo ary tamin'izay no nisy ilay président Boris Eltsine président Rosiana izy no tarika ny état russe voalohany zany dia nifandimby tamin'ny Dimitri Medvedev angamba nizeta teoriana dia niditra amin'izay Vladimir Poutine amin'izao tsika miteny zao io zay ny président mifandimidimy tao rava ny fanjakana tamin'ny andron'ny Mikhail Gorbatchev inona napotika ny fanjakana Rosiana tamin'izany dia niditra Boris Eltsine dia teo dia miasany tefa Medvedev mihitsy angamba izay dia isy Poutine no mifandimidimy teo fa raha Poutine amin'izay tavela zao zany ny sary misy tao Rosia dia io firenena io tsy mety mivoaka satria izy an'ilay hoe vovomafy be tao amin'ilay nanjoana azy dia mody maty fa tena ao ny force ny lehibe ny dévoilé eto amin'ity planeta terre ity dia ao Rosia ary ny anarany dia Xena zay no mahatonga anareo maniny lampoka Xenao iny amin'ny tomobilinareo zama misy zany teneniko zany raha mahafantatra amin'ny président Poutine nareo fa misy any zany samy teneniko anareo zany mety gaga ary izy eza teza nahafantarany io tatako jereo io anarany io Elia tsy zaka azo afenina amin'izany Elia zany fa nany anatin'ny tranonao rehefa karo raiky hitanay any alalan'iny zay fotsiny fa aza mitady zavatra lavabe fa sao dia anao sahirana koa mianao zany aza mikarika zavatra tsy zaka milohanareo fa tsy mety fa zareo tsy mety hivoaka mihitsy ary tsy mety andeha hiady satria raha vao mivoaka izy tena miady dia rava daholo zay etra hitany dia tonga koa nefa ny fiafarama kaosanareo olombelona ihany io raha maty any matesa ravana ary faty any zareo maty rapitro zay maty androany voatry zany koa io sary io zay no matao re taritina mivarany rano fa iny le olana amin'izao tsika miteny zao mato izy tsy taritina mivoaka le andeha anatika any Israel inona ny sary misy nefa ny ankety Israel zao zao tsika miteny sao a dia efa mitady hiady amin'ny irany anina ahoana nefa voalaza ny teniny dada Iava malaky zao no tenen'ny dada Iava Andriamanitra meko voninahitra sy ankalazaiko ho azy ny voninahitra mandrakizay miaraka amin'ny kirisianina teo ny iza andiny fadimy miaraka aminao ara ny persiana
miaraka amin'ny Rosia zany persiana zany ka ny persiana dia Iran zao tsika miteny zao io iraniana profony zany androazo anareo raha ohatra ka manaraka vaovao safatahira fanandresatra raha nanaraka vaovao nareo tandroany dia nahita an'izao fanambarana zao nareo fa andriamato président rosianina Poutine dia anao fanambarana fa raha misy mikitikitika ny iraniana dia zay anampiny iraniana tahaka ny anampiny amerikana ny israeliana ozy izy zay koa anampiny izy iraniana izany hoe mivaky roso tsary zao tontolo zao deux superpuissance manana arme atomique araka 90% ny arme atomique dia ao am'zareo anakoreo dia ny amerikana sy ny rosiana mifandraona avy tany amin'ny alalan'ny israeliana neny amerikana ary amin'ny alalan'ny iraniana neny rosiana ino ty sary mandeha ty vaky miady am'ty taninareo tiky raha izo sady io fa ny dia lazaiko anareo fa tena miteraka korotana io fa tsisy idiran'ny papa ny bibidia mihitsy nda am'zao hevitra zao fa ny teniny ambasadiovany Joshua Elias ao mandeha zao efa tany amin'ny 2003 zany fampianaran-drazana fa dia mao réalisation ny ty teneko ty dia juste manazava aminareo amin'izy ary iny hoe ary ty miaraka aminao ny persiana fa amin'ny 2003 teny Iran zany resahany zany nefa tamin'izany fotoana zany dia mbola tsy olona hoe niaraka koa ny Iran sy rosiana ko rosiana raha vo avoboana ratra tamin'le ina moa tamin'le nahapotika ny URSS mbola tsisy force izy tamin'izany mbola malembotaka ny Rosia tamin'izany tsy misy iarany amin'ny iraniana zany mihitsy fa tamin'izany fotoana zany dia efa nahazo baiko ny iraniana tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2005 tany hoandrena nahazo baiko ny iraniana hoe atao fitaovam-piadinanao dia iny ny iraniana nanao ny bomba atomika an'io ary mandraka androany tsy vitany amerikana ny rambanazy satria baiko ny eliary izy avy any amin'ny dada Yavasy Joshua hoe ndana atao fitaovam-piadianao ny iraniana manana bomba nucléaire ny Iran zao tsika miteny zao manana tsara mihitsy izy amody maty reo mody tsy miteny rehefa navita bomba izy navita mihitsy nyzany iraniana zany abara amin'ny amerikana sy ny frantsay sy ny anglisy ny israeliana mahavita bomba zareo bomba nucléaire mihitsy nefa vitany nitohanan'ny président Poutine le teza nafantaranao zany zany mihitsy misy Poutine mihitsy nanao an'io aminazy ary io mahatonga ny Poutine salotiny veny hoe kitikiteo io raha tsy miady tsika izy Poutine bombany kosa ny veny kitikitianao teknolojia rosiana io nao an'io bomba ny iraniana io zay ny mahatonga ny iraniana mandefa an'io ina moa ty drone saidy drone fata satria contrepartie le nanampy rosiana anazy dia manampy any izy moa manampy any rosiana koa ny iraniana ohatran'izany io sary io sary mandeha nge le sary zao sary rena hitantsika matsy io nanao fanambarana le mato Poutine omaly manarina tsy afaka mary zay dia anohana ny izy moa iraniana karaha misy mikititika anazy dia ho avy zay kanefa ny tena mafy fa nisy ohatra masina mihitsy no milaza fa miaraka mihitsy ny iraniana sy ny rosiana dikan'izany mipetra tsara ianao ry israeliana fa tena potika miareo amin'ny fotoana iana fa tsy afaka iaranao mihitsy zany amerikana zany satria maninona tsy afaka miady an'io teny dada Yavasy izy ara vo baiko hoe ambiny ny israeliana vo baiko ane izy karaha dada Yavasy miteny retondeny miaraka napotika israeliana dikan'izany tsy maintsy manginy ny israeliana orina kely eo ary tonga ny ambiny anginanao ry israeliana tsy maintsy manginy ianao baiko ny Elias zany avy any amin'ny dada Yavasy Joshua tidiko tsara baiko ny Elias avy any amin'ny dada Yavasy Joshua fantahina mipetraka aza fa ina le mitrangy daoary miaraka aminao zany rosiana ny iraniana ny etiopiana zareo ny Etiopia fa miaraka amin'ny izy anao ny Etiopia miaraka amin'ny sinoa sy ny rosiana nefa miaraka be mihitsy misy ny teny fa ny sinoa no matanjaka no rosiana tena mba fanambanina kosa zany
force nucléaire ve arika hatramin'ny Poutine ny be dia be dia ahoana moa mampatanjaka ny Chine aminareo ary Chine zany tsy ao anatin'ny linina mihitsy saingy miara-miasa amin'ny Rosiana kosa izy araka ny apocalypse 16 miaraka amin'reto Rosiana reto zany Etiopiana tamin'izany tena malemy kely tena kozatona tamin'izany 2003 zany efa voalaza fa hoe atanjaka be nareo ry Afrikana dia iverantsika mahita eny sary mihitsy ary ny Libyana raha tsy diso mbola volanao amin'ny marsa ny Libyana miaro an'ireto arabo palestiniana reto mihitsy zareo voandroany nga mijery izy diso manao dia be ny Libyana tsy manaiky mihitsy ny andeina moa le hoe famonoana arabo palestiniana famonoana libanais anareo fa tena mandeha mihitsy ny fataterahny tena Andriamanitra anie zao samy mitondra pinga lehibe sy firovan-doha avokoa gomera koa mba miaramilana zany hoe zareo tavaratra tsy mikisaka ty amin'ny atsinanana ty zany ny tanàna kitogarma avy any amin'ny farany avaratra mba miaramila rehetra dia firena maro zay miaraka aminao ho lasa miaraka amin'ny Rosia daholo zany reo miomanaraka mitova tsara ianao ary ianao sy ireo mombanao zay efa mivory eo aminao ary hoe ka anao no mpitarika azy lôjika be hitarika amin'izay Rosia zareo ty BRICS ty zareo ny Afrikana tafaraka amin'ny Poutine dorika zao ny Afrikana tafaraka amin'ny Rosia zareo ny firenena Afrikana efa misy 30 mahery zay efa lasa makany amin'ny Rosia tafaraka amin'ny Afrikana dia tsy eto ny solotena anankiroa ny anankiroa dia Libye sy zay moa Ethiopie solotena ngereo fahitatsika tsara fa ny Afrique du Sud efa ao zay le BRICS ny Inde efa ao Tatsinanana Chine efa ao Sud-Afrique efa ao Brésil efa ao any hoe zay pays rehetra tsy mankasitraka antsony an'le fataon'ny Amerikana sy hitaka daholo am'izay ary lasa Rosia no mpitarika azy kisaka makany Rosia daholo zany fon'ny olona zao satria ino lalàna hoe ary aoka ianao no mpitarika azy mazava zany fa ny foibe ny firenena mikamo raha ifindra ao Rosia ny hafaran'izany teny zany iny zay no toa ianao no mpitarika azy izy daholo mitarika rehetrarehetra maingy amin'ny BRICS io sary io ary ny hafarany izy ny leader porofon'izany menasina rehefa ny hoe efa mikitika iraniana nareo dia nama miady aminay koa nareo zany dikan'izay zany iny mahatonga n'io sary ratsy be io ary ny zavatra io zany dia efa nalefa ny Poutine nandona ka tsy haiko nefa nandefa bomba any koa izy tsy haiko hoe bomba nalefa ny an'izao efa nalefa ny any ny miaro ny le S400 iny moa ny antimissile S400 sy tsy haiko misy ady nalefa ny tany SU le roplanina mpiady to efa nandefasany Sukhoi 35 efa nalefa ny any tena efa miratsiny sa fataterahany tenin'Andriamanitra dao zao hitatsika voamarintsika io izy zao nanapofa hiaraka iraniana sy Rosia nda zareo nafantatra an'izany amin'ny 2003 ny ambassadeur ny Ocean Elia no teny hoe hiaraka reo io ny soratra masina io mo ny teny efa nandy zareo ny Afrikana fa mikisaka makany Rosia daholo zareo ny fihinana izay tonga saina fa mivadika makany Rosia saingy io le biby ty voilà la bête c'est Russie qui est la bête le beast is Russia la bête est la Russie zava-doza nge ty miandry tatao ty zany ilazako amintsika hoe migadona ny varavarany fahafatesanareo olombelona an'izay ty zatratranga ty ary zay tsy manaraka any antsony ny bomba andeha zany hoe mbola zay moa mbola mitory zao dia zay fotsiny mety mbola mandamindamina kely ny bomba fa efa mandeha io efa manakaiky io mba tsy lazako hoe fa hipoaka saingy mbola hoe mbola oka kely fotsiny aloha mbola mitady ny hevitra amonjena olona aloha eny azy zao zany zao mbola mampiasa mafoloky mihitsy hoe ahoana reny amonjena an'reto olombelona tsy mety miheno reto sady be loha mafy loha tsy mivaky loha zay ny tokana hoe tena tokony mba hazina kely le mandeha loha bomba bomba nucléaire dia mba hitany hoe tonga saina am'izay rehetra hoe tena mariny ty teny ty rehefa afaka andro mafy dia hotadiavana ianao raha mbe any aparany dia rehefa tonga zany para dia hokarona am'izay no avianao aty ary tonga izay hikaroka anao goga
Eliany lehibe an'izany amokanao tao amin'ny fomba manao any vitanareo ihany ianareo eny tsy te heno zay teneniko nareo tamin'izay fa tsy hainareo mihitsy ny histoiran'izany Elia zany ny tena marina zareo toy ny fantanterahany teny Andriamanitra izy manavitana anao an'izao ary izy ny Andriamanitra navitana anao ohatran'izao teny zao mba mitsangana ny raha mba navitanareo zay lazareo fa Andriamanitrareo any mba ataovy mitsangana manao an'izao teny zao de toery io teny io fa ny teny Andriamanitra ny Elia zao nampitondrainy any Elia satria za am'izay no manazavatra mihitsipiny zao ny fandehany kereto zany tsika de mahita hoe amin'ny andro farany de ho tonga zao sary zao za vo amtenao fa miditra ny andro farany io am'izay mikotana dao ny zava-drehetra satria miverina tao Israela tokoa ny Israeliana miditra tseritra am'izay zao Russie zay nalemy tany amy 2003 zany saingy voateny izy hoe mitsangana anao fa ianao no mpitarika ny biby ianao no tena biby farany indrindra am'ilay biby fahavalo voalaza ny boky l'Apocalypse mitsangana izy zao satria efa nyteny ela hoe miditra amin'ny farantsika ary amarana miakatra am'izay Russie teny izy a miaraka isy ny Iraniana miaraka izy sy ny Sinoa satria boky ny Apocalypse 16 de milaza mihitsy eo fa anamboatra ny lalan'ireo mpanjaka maro ny Sinoa izy mo spécialiste am'ty fanamboarana lalana ty mihitsy zareo de mazava ho azy Apocalypse 16 andininy eo amin'ny 16 eo koa mba manizay sy ty soa tena mosan'izay izy amin'olo le hoe andiny fafilo misy le hoe Apocalypse 16:12 Apocalypse 16:12 ary ny fahenana nampidina ny taomboveny tamin'ny Eufrate ho lehibe de ritra ny ranony hanamboarana ny lalana reny mpanjaka avy any amin'ny fikosany masoandro io koa zany fandeha ho any amin'ny Aramageddon zany ny Sinoa sy ny mpanjaka avy any amin'ny fikosany masoandro ke zareo tatsinanana nge dikan'izany zay no tokony hoe ny Inde sy ny Sinoa tafaraka iaraka daholo reo Russie ny lehibe nitondra azy ho aiza izy ireo ao amin'ny 120 ary nangony eo any amin'ny tany ateo amin'ny teny Hébreu hoe Aramageddon ireo io Aramageddon io zany atao hoe lohasan'ny Josaphat ao Israel io le hara tendrombohitra de Mageddon na Megiddo tendrombohitra Megiddo izy ao Israel tany ngeda be malalaka be mihitsy zany tany zany mazaka manœuvre militaire zany amin'ny 200 000 eo raha zaka n'izany mihitsy raha ny androna zao ny olona tao amin'ny 13 mai tao Madagasikara de teny antany Tanarena reny 1 million isan'ny olona teo de ampitombo 200 fois am'izay zany ny alehibe ny tamin'ny Aramageddon io fa mazaka 200 000 satria nisan'ny olona voangona am'izany ady zany araka ny boky ny Apocalypse 8 dia roa alin'alina 20 000 fois 10 000 égale 200 000 anoany ny voangona eo ny zavaboary ifandona amin'ny Eosoa amin'ny andro farany de taritiny goga mpanjakany Russie io sary mandeha daholo sary io izy ho any Andriamanitra navitany teny ohatran'izao ary tanteraka am'izao vaninampitsika zao fa zany fanambarana tany amin'ny boky ny Apocalypse izany ohatra tany amin'ny l'an 0 tamin'ny l'an 70 tany hoany l'an 90 moa ary ny fanambarana zao sarina de boky ny Ezekiela zao tany amin'ny taona moins 400 tany hoany fa réalisé am'izao tsika miteny zao 2024 2400 ne zany réalisé ny teny mbola maly ve ianao hoe tsy mariny Andriamanitra Abraham mbola maly ve ianao tsy mariny zany Elia zany nareo zay laza fa biby galina papa ny biby ty zay fanterika izy aza mba miteniteny foana fa samy biby daholo nareo tena izy samy mpanota koa fampiteniteny tsy menitra manendrikendrika any avy nefa fahotana hitovizana ihany fa adosoa ny iarahana marina ihany ianareo saminareo any zany teneko zany ametreta am'izay tena izy za tena mitenareo misy tanteraka nkio teny jireo ny fiarahandreo sy de ozy sasany hoe Russie Poutine za tam'solelaka amin'ny Chine ka tsy Poutine nge le bibidia le ho avy manaraka anazy eo ny bibidia fa izy pelo lalana amin'ny bibidia izy koa raha mba te handefa bomba mafy mety ane
venareo fa moramora anazy moa mahita an'io tany domodomo-teny ukrainianina iny efa izy dadabe ny manao anazy de tsy hitany zay teo voloana malemy tsy voloana mamono tsy tany mihitsy anaovana le dadabe ary mahatonga menimeny hoe olona mpiaraka ihany le tsika nefa ninareo manao an'izao iny ny rahanareo amakany amin'ny otan fa ny adalany Zelenski io tena adalany présidentka iny tena zany rehefa tsy mahafantatra tenin'Andriamanitra moa de tsy rehefa raha mahafantatra tenin'Andriamanitra ny olona tsisy miditra am'izao tantara ratsy zao kanefa moa de tsy maintsy mandeha amin'ny tantara ratsy io satria zay le baiko ny dada iava zay le atao hoe dadanay dadany Elia tsy azo atao ninina mihitsy ny tenina fa tsy maintsy mandeha ka na mety anao na tsy mety anao tsy maintsy mandeha io teny io zany natao hoe dadany Elia iavana anarany Andriamanitra Abrahama sy Sakaria koa izy raha mitetia tany fa Andriamanitra milantilanty izy de Andriamanitra izy any aminay ary Andriamanitra Jehoshua izy Andriamanitra ny vahoaka ny lantilanta rehetrarehetra izy de ny enjely tsomy amin'alina tena miliara ny sasany enjely lantilanta mahafinaritra be voninahitra ho an-dadamaraky iavana ka izany telitra zany no tanteraka ankehitriny inona am'izay le olana azy tena metraka olana am'izay tokoa ny tenin'Andriamanitra ho atao vato mahavesatra ho any rehetrarehetra mihitsy ny Israelianina ty ary arata de arata zay rehetra mivesatra anazy eto hoe mivesatra zany de lasa mametraka eta mavesatra anazy sady mivesatra anazy eto hoe mivesatra moa zany de mibata sady mametraka eta mavesatra treo ny lohany koa double sens zany any hevitra anankiray Zakaria 12 vakitsika Zakaria 12 andininy voalohany ka toy ny andininy fahatelo Zakaria 12 ary teny manamaka anazy tamin'ny volana fahavalo tamin'ny taona faharoa nanjakany Dariosy no nahatonga ny teniny avy tamin'ny Zakaria taminany zanaky Berekia zanakido nanao hoe sy indrindra tamin'ny razonareo iava koa lazao aminy hoe zao ary no lazainy iava tompony maro miverena amika ianareo iava tompony maro de mba hiverinao aminareo koa sao iava tompony maro ore Zakaria 2 moa le izy fa tsy Zakaria 12 ay e zavatra hafa neny vakiko zafady de olona fakay moa un vakiko teo Zakaria 12 1 de 2 de 3 teny famanina avy tamin'ny ava sy amin'ny Israely hoe iava zay mamelatra ny lanta sy manao ny famenan-tany ary mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny zany hoe iava ito mihitsy zany mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny ka lazaina aminareo zay mandefa ny Andriamanitra Abrahama de milaza fa misy fanahy ao anatinao ary izy mihitsy ny namorona an'io de tahaka an'izao Israelianina mandeha araka ny teny zao de ohatran'ny Amerikanina mandeha araka ny teny de ohatran'ny Iranianina mandeha araka ny teny sy ny Rosianina mandeha araka ny teny de tadio ianao koa tsy maintsy mandeha araka ny teny ka rehefa miteny hoe misy fanahy ianao de misy fanahy ianao ary io fanahinao io avotany Elia io mitezy ianao avotana io fanahinao io fa aza mitapitapitrony ianao tena mitenao mihitsy ny aza mitapitapitrony ianao am'ty adalana mbola be famarina ty fa fotsy io fanahinao io tsy misy fantatranao aby ange zao teny zao na ny fanafana fahotana raha tsy henanao fa ienanay zany ankehitriny de mbola iavina ihany ve ianao ozany hoe ry Elia masatorina so ahoana ary zay na zay nao fa mitapitapy ka tena mitapitapy koa tsy efa famonjeny efa omena zao hoe mbola lavinao ihany de ka tsy mbola mitapy ve ianao fa raha vola miliara zao natoroko teo aminao fa tsy mitapy ianao fa nenjenao kosany nefa mbola vola zany ange le olona miverina vory fa ny zatony meko anao fiainana mandrakizay ho anao tena mba avonjeo le nefa na tsy haiko tsony miteny aminareo zay zay mety tonga saina indro izao anao any Jerosalema koa apoaka mampiraiko an'ny firenena rehetra manodidina apoaka mampiraikiraiko an'ny firenena rehetra manodidina dikasany de hoe de atao hoe kapoaka ohatray kobo zany ohatrany hoe misy zava-doza de ataoko miraikiraiky mihitsy nareo firenena manodidina de atao hoe miraikiraiky zany de ohatran'le ilay kobo voakapoka re de fanina mihitsy zany hoe miraikiraiky fanina ary ny Joda koa de hiaran'izany ny anaovana fairanao any Jerosalema ho avy ny anaovana fairanao any Jerosalema miomany ianareo ry Israely miomany ianareo ry Israely any efa mampitandrina anareo
ny ambassadeur-ny Israelia miomana ianareo ry Israeliana fa tonga ny andro anaovana faheranao anareo am'izay. Efa tany amin'ny 2003 daholo tony nampianarana anareo. Mahay an'izany daholo ny olona izay nen'ny fampianarana tao Madagasikara. Manirana ny Madagasikara na eny daholo. Noho ny amin'ilay nosy andro ny lalàna dia izay ny lalàna navoaka tao amin'ny nosy, ilay nosy Madagasikara. Ary amin'izany Jerosalema dia ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra. Tena ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra Jerosalema. Mikorotana mihitsy ange zao tontolo izao amin'ity Jerosalema ty zao. Mikorotana amin'ny Israel mihitsy, tsy hita mihitsy anaovana ny Israel. Ka zareo koa tratra le tenin'Andriamanitra hoe anareo ny tany dia miboto an'ilay tany nefa izy amin'io mpanota. Izy amin'io namono any Yehosoa mpanota. Tsisy ninona nanantsony amin'ny famafana Paoly tany. Olona mpanota reo miboto, reo miverina amin'ny tany reo dia mila dia manolona reo. Mpanota reo. Fa saingy le tenin'Andriamanitra moa miala dia tsy maintsy mandeha dia mpanota azy. Taka ny Nebokadnezara netra tamin'ny Nebokadnezara ny tenin'ny Dadaiava. Nefa ny Nebokadnezara mpanompo samboka Egla mihitsy. Netra tamin'ny teny endana makany Israel dia tafio ny Israel. Lazain'ny Dadaiava malalaka fa mpanompo noho ny hoe Nebokadnezara efa zatra mpanompo samboka. Fa rehefa ampiasainy dia ataony mpanompo. Zany hoe manompo anazy nizaniza rehefa dididy dia mandeha daholo. Na dia voly aza rehefa irany dia tsy maintsy mandeha. Zay mampanamboatra azy ko. Tsy afaka mamaly mihitsy anao rehefa Dadaiava io no mibaiko e. Zany ny atao hoe dadan'ny Eliara tsisy mahay. Rehefa mibaiko dia tsy maintsy mandeha ny baiko iny tsy azo atao ninina mihitsy ity. Zay no tonga namteny mba mitsangana re zay Andriamanitra nareo rehetra any. Alefa azy mba himpandona amin'izao teny mandeha zao. Alefa azy mba ho hitantsika. Fa nandeha zao teny zao ary tena mandeha tsy mety mijanona intsony. Ary tsy maintsy tonga ny point final. Io ary izy io. Ary ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra. Tena niteraka problème amin'ny frantsay, amin'ny anglisy, amin'ny amerikanina vaky loha mihitsy ireo. Problème hatrany amin'ny rosianina, ny arabo rehetrarehetra ny iraniana irakiana, problème manerantany hatrany amin'ny sinoa. Problème zao tontolo izao mihitsy ny sany israeliana zany. Satria le ady miteraka problème amin'ilay firenena. Lasa mihamantra, mikorotana, mipoaka atao izay tsy tokony hipoaka rehetra. Kira tsy fikorontanana manderan-tany. Fikorotana angeny hafarana izy. Zay hoe aratra dia aratra izay rehetra mivesatra azy. Ho ataoko vato mavesatra. Ary izay rehetra mivesatra anazy dia aratra dia aratra. Izy moa zao manome mavesatra ny Israeliana sy ny Amerikana. Ny Amerikana mihitsy zao lasa fatan'izany problème zany zao. Io no tena Andriamanitra hoe aratra dia aratra izay mivesatra azy. Lovaka itsika amin'ny teny frantsay indray izy ity. Oui, à ce moment-là, je ferai de Jérusalem un bloc de pierre que personne ne peut soulever. Tena ataoko vato mavesatra mihitsy izy. Tous ceux qui voudront la soulever se blesseront. Azy rehetra mivetsatra anazy dia aratra. Zay mitady hevitra ny hampiakatra anazy zany dia maratra. Tous ceux qui voudront la soulever se blesseront. Zay rehetra te hampisandratra anazy dia maratra. Ka ny antony mahatonga azy maratra satria manino? Dadaiava misy ange miady amin'ireo, tezitra amin'ireo. Ianao tsy mety amin'ny dadaiava ange ireo. Ka zay rehetra te hampiakatra anazy no hoe misolevena zany hoe mba mibata anazy, mba hampiakatra anazy. Dia maratra izay manao an'izay. Ny Amerikana mihitsy zao mponao an'izany. Mezaka mibata anazy ny Amerikana hoe mba hiverina amin'ny taniny zany dia hoe ao azy ny daholo ny tany eto. Ny Amerikana ange manao an'izany. Dia zao teny dadanay iaia aminao ry Amerikana. Tsy fantatry izao présidentareo aratra nareo. Ka nareo dia tsy maintsy maratra na tena na tsy tianako fa teny mandeha io. Ary rehefa maratra ny zavatra anakaiky dia tsy afaka mihetsika. Mazava fa tsy afaka mihetsika ianareo ry Amerikana, ry Anglisy, ry Frantsay, ry Italiana, ry Alemaintsika. Ao anatin'io tanina daholo mantsy zany mizoatsika amin'ny teny zao. Tariky ny biby rehetrarehetra zany.
tsisy afaka mihetsika tsony nareo andro ny fiafaranareo zao. C'est pourquoi tous les peuples de la terre s'uniront contre la ville. Paparelitsy ny olombelona rehetra amin'ity tany teo dia azakazaka andeha hamono anareo noho ny amin'ny ataony amerikanina anareo, satria mibata anareo ny amerikanina dia mitady ny hevitra ny ampiakatra anareo ny amerikanina dia aratra reo ny amerikanina ary zao tontolo zao avy amely anao ry israeliana tena ny adalany amerikanina dao no mahatonga n'ity zavatra ty ory amerikanina raha mahafantatra anao ty zavatra ty janony ianao nokarevany impery any teny taminareo zany efa nampianatra tao anaty teo ady lehibe farany ty miakatra ty ary aratra dia aratra ny amerikanina ovona reo amerikanina vava moa nataonareo taminatao anatin'ny youtube atao hitatsika eo ny tono a andeha fasako tenareo hoe rehefa hitareo fa tanteraka ny tenako dia mivirina mijendena efa ampianarana fa saingy tsisy namady moa nareo hitatsika ny toyny jereo ny adiny ukrainianina sy ny rosiana angamo tsy efa miaramena zao nareo ry amerikana teny dada iavangy tsy azy nareo lavina mihitsy de maratsy nareo ary tena maratsy nareo tamin'ny 2007 ny ambassadeur-neo sa eliany no teny zany hoe aratsy nareo amerikana de votokoly nareo rehefa avy eo io nareo lay tsy manambola intsony profony zany ny problema manjoanareo vola lefa makany ukraina raha tsy vitanareo mamoaka anazy fa mbola hidivana be tao amin'ny assemblénareo tao zava-misy taona nge zany teneko zany tsy hoe tsy fitiavana ho azy o teniko zao fa tena fitiavana fa manome conseil ho azy za hoe mba miverena amin'ny dada iavadaholy am'izay fa teny nge io miatra ao aminareo io tiako teneniny fa tsy tonga saina mihitsy ny venareo ary miteny amin'le monsieur manatsy ny rehetrarehetra hoe fotoana iverenareo amin'ny dada iava zao oka zay ty calcul politique anareo sy fanambaninareo an'io andriamanitra marina io nareo ny diso andriamanitra any dia manambany an'andriamanitra nareo fa raha tafaraka amin'ny andriamanitra marina nareo tsy afaka manambany nareo zareo nanaovan'ny israelianina fafahiny e no zany tena mamerina miteny aminareo a andro ny fiverenana zao miverenanareo amin'ny dada iava soasoa am'izay fa tena miatrika io teny tsy maintsy potika ny amerikana na hotenina tsy hoteny tsy maintsy potika izy tsy maintsy rava izy io aratra dia aratra zany nge tena mijaly ny dikan'izany e ho avy ny fijanareo ry amerikana miomaly nareo fa tsy maintsy minjery aminareo zany teny zany tonga aminareo zany ry anglisy ry frantsay ry otanina rehetrarehetra jany nareo tianareo mihitsy le mibatany israela io zao vonareo ary nareo israelianina ho avy amely anareo so tontolo zao izy so tontolo zao mihitsy nge ny amely anareo fa tsy izy tsaiky am'izany fotoana zany hitady ny aiavasy eo so am'izay nareo satria nareo vo teny hitady an'le ny volonareo teo amin'ny azy fijalinareo ity ny zandry ny ty miteny aminareo ty zay miaraka amiko tsy manota intsony fa zay nge ny planan'io andriamanitra io lasa tsy mpanota intsony de efa hitan'ny masonareo ve zany de mbola sy tonga sainareo misy ny sasany hoe zay koa nge tsy manota intsony zay raha mivavakindimy isan'andro zany sasany fa maninona mbola mibebaka ihany efa tonga ny andro anankiray maninona mivavaka foana mba hibebaka foana ary iny ty vady mihoatra ny roa ty manambady dimy 10 ny sasany ino ny ty ngany andriamanitra abrahama miteny hoe manambady ino mihoatra amray ny andriamanitra abrahama dia niteny tamin'ilay mpamina ny farany hoe aza manota intsony zay ny teny ary ny olona manambady be dehibe dia mpanota ahoany ianao am'izany aza mba miteny hoe zay tsy mpanota fa lehibe ny mpanota no ary rehefa niova le anarana hoe iavao lasa nivadika zavatra hafa dia efa mpanota ianao zay zay ny fiafarany teny endry mahita nylozaka mery de dala mandrosika avo rary sotsika etra sambotainao soany am'izany teny meko zany ary sambo tonga saina sa mety tonga saina satria fa tongotra ny fotoana efa akaiky de akaiky ny fanampotena anareo akaiky efa miaratsy be ny sary mandeha zao ny ukrainiana efa rava ary io tsy maintsy rava ukraina tsy maintsy miverina andreo isy io na tena na tsy teny ary lasinareo ry ukraina miverina amreo isy fa adaladala mamono olona fotsiny amitsy aminatiny mampifaly devoly fotsiny devoly nge faly am'io mamono olona io tena mampareny mihitsy
taitra mihitsy le président maneran-tany mampiady olona fotsiny inona ny antony zao ny antony ka contrat amin'ny devoly io tsy mahazo miakatra président raha tsy mamono olona zany moa tonga reo tsy mivakinao an'izay maty zany tsy ariany président zany contrat io rehefa miakatra tsy maintsy mamono olona ianao mba ho sakafo ho an'zareo ny raha le devoly tsy maintsy misotro raha de zany mahatonga reo tsy mivakinao an'izay olona maty io alamy fotsiny tsy taitra mihitsy le président américain tandry am'le be loatra le maty fo zay ohatra hoe zatra amidy ny tsena mihitsy le faty hoe oka efa be loatra ianao hoe mahafantatra eo be no maty tsy efa mitokony teny hoe aza miaty fa ho be ny maty tsy afantaranao zany be am'izay ny maty aza miaty so fa efa be ny maty voky ve zany le devoly ve zany hevitra zany ve parelengeny toe-tsaina anan'ny filopera eto ambony tany hoe ampidiny le olona maty am'izay ny olona de sy taitra dre zareo tena oka sy efa be ny maty zany zany tena milaza mihitsy ny hoe ny rahana zany zareo amono olona de efa afa-po am'izay le niraka anazy de oka sy efa be ny maty eniko zany teny zany tena eniko zany teny ary nahita an'izay phrase zay mihitsy hoe oka sy efa be loatra ny maty tena hoe zay ary président maneran-tany iny mampiadipiady ireo tovy daholo reo zany ilazako hoe ory président maneran-tany no verina amin'ny Eosoa fa za manaikitra tsy mbola afaka mivero tena tsoko daholo nareo tena oka zay fa tena nareo tena ampiasaina devoly mihitsy na tena amin'ny tenareo tena fitaovanareo ampiaran-tanany devoly mamono olona fotsiny nareo tena vitanareo famono olona ny amin'ny vola sy ny teo botsina be ny paosinareo de maty am'izay le olona de sy tena tena oka zay fa be loatra maty nareo ihany efa nampiady anazy teo tena mampainareo zany fiteny zany efa de misy zany fa lehibe zany le mpamorona le mpanamboatra nareo mihitsy ny malemy mahita nanaovana anareo tena mampaio eo de tsy maintsy fanampotena tsy maintsy anjonareo rehefa tsy mety ena zao maro zao de tsy maintsy hompotena nareo na tena tsy tena fa mialohan' zao fanampotena efa anjonareo zao de zay no mahatonga na miantso hoe verena ty amin'ny Eosoa fa mandeha io teny fanampotena io tsy maintsy miakatra nosina tena sy ty biby tsy maintsy miakatra iny biby anankiray ary tsy maintsy andravanao iny ry Israely tonga matsy ny fara ny endry mahita lozaka mery ny adala mandrosika vo amin'ny andro farany no tonga zany teny zany tsy hoy zay raha tsika mahita miditra tanteraka ny famaranana zao fa engany mba ianareo zay mandray ana am'ty nday mitoraky ty mba hitodika anareo e mameno ny teny ely anareo fa tena maty eny eo anareo zao ngeny zaka efa hita maso hoe de mbo tsy tonga saina ihany ve nareo asa zany nydadako zany ayava naniraka ny Elia izy maiza miaina maiza mivero vavakytsika dada malay avao voninahitry no mandrakizay da io zany teny sy fampianarana zany fa tena famonjenan'ny olona rehetra zany fa natsoko tamalan'izao teny zao de naritra any amin'ny filoham-pirenena sy mbatonga saina fa lasa fitaovany de mono daholo ny zavatra rehetra amin'ity tany ty fa mihitsy le tsy isanareo mihinana ran'olona fotsiny mihinanay ary rehetra zany de mieritreritra matsy ny devoly fa rehefa be dehibe ny olona maty ny olona matiny de mihinana aina be dehibe izy de ivereo fafaka miady aminao reo Eosoa tena tsisy saina mihitsy ireo fa le olona tsy tonga saina Eosoa zany mahatonga ny Elia mangataka aminao hoe mataovy tonga saina daholo am'izay re ny olona Eosoa sy tata Maria fa mba hiverina hitodika ho any aminao mba hitodika amin'ny fampianarana efa napetraka anao anatin'io saina YouTube io nataonao mihitsy le saina mba ho jerevan'ny olona ny teninao hoe tinge ny teny mamonjy anareo dada Iavasy Eosoa tsy mahazo makany aminao raha mbola mpanota zany lanitra misy anao ianao tokony io lanitra io tsy misy miditra mihitsy rehefa mpanota ary tsy misy afaka manao force ihany zany pila moa rehefa maty nga misy mahafantatra nalaka lentsony le olombelona reo zao hoe zay ny be saina fa raha vao miala fotsiny io vatana reo ka miverina fono efa tsisy nin'ny eo ampelantanantsony izy fa hiatrika anao zay dada Iavao zany mahatonga na mangataka hoe fonjeo le olona dada Iavao raha mbola azo atao tena maty le olona tena vonono le tsisy sainareo mihitsy le olona le olona koa tsisy saina koa de tena rarotana de manaraka
any mahatonga ny Elia mangataka tatamalaiava fonjeo ny olona mba voafonjy any ka tena maditra izy tena maditra somary izy tsy te hanala izy sady tsy te hiaino izy anazy ny azy any fa ianao dia ianao rery sisa mavita mamerina ny sain'ny olona tataiava tsy ahosoa malala avy ireny no sain'ny olona mba hitodika any amin'izao famarinana izao fefa atombotra loatra ny farany efa hifarana ny farany tena izy fonjeo ny olona tatamalaiava fonjeo ny olona zany ny fangatahany Elia amina fonjeo ny olona eo saina izy hitodika ho any aminao eo saina izy hiberany aminao tataiava hamonjy ny fanahany satria ianao no nanome le fanahy zay mametraka ny fanahin'ny olona ao anatiny ozy ny teninao ianao no nametraka an'io tao ary rehefa mialy dia hiverinao any aminao ary ho tsarainao fa eo indrindra hoe raha ho tsaraina le fanahy tsy misy fanahy-panota zany ka voavonjy ho any aminao zany fa dia mitsipy eny amin'ny elo daholo ary ny afarany lalany dia ny afarimy rehetra afo mihitsiny any mahatonga ny Elia mangataka apio Elia manavitra olo apio Elia ary miosaina sy ko endrena mba ahikariko an'le olona hiverinao any aminao tataiava voninahitro nao mandrakizay dia maneho ny voninahitro any amin'ny teny fa tsy ho tafaverinay mihitsy zay teny zay raha tsy efa miasa any amin'izay nomenao anazy mba hibebaka izy tsy ka ho tsinaka voavonjy tatamandaiava sotra betsaka anao zany fa tena mihaino ny teny tenao ary mbola hiaino ray ianao ary tena hiaino zay ambaraka ianao satria avy any aminao daholo reny amin'ny anaranao Ehosoa samy vavaka rehetra izany any amin'ny dada malalako iaiava halleloia amen dia izay ny fiarahantsika netany dia raha sotsika samy Ehosoa amin'ny fiarahantsika amin'ny zoma indray ary no zay efa resy lahatra misoratana rana mibatisa amin'ny WhatsApp io plus 261 32 86 ifiry manaraka io lavitra be moa le 663 98 zay le izy zay lavitra be moa le telenay kely be le ty moa za lavitra be le somary tira de loin be fa hitako ihany le izy zay zany no tondareo mandroata anarana amin'ny WhatsApp io aveko tsara plus 261 32 86 663 98 aveko farany plus 261 32 86 663 98 hoanareo zay menao amin'ny radio internet mahatonga nanteny izay zay fa dia maraso otriketra samy tena soa ho an'izay resy lahatra ho ambatisa mandroata anarana ary mandehanany amin'ny batisa fa tsy solution nao mihitsy ntsony io e zay dia samy tena soa daholo ary dia aveko tsara koa ny teny koa mba dika kely angamazay teklisy zany fampianarana anankiray io aleo mba tena atao tsara ny fandikana dia tena atao fampianarana anankiray izy io numéro 5 zany atao anatin'ny laran'ny fampianarana numéro 5 na dia somary ratsiratsy satria telefona nandehanan'izy fa le fandikana koa sy mba ataoko tsara malagasy manana olana am'le fiteny fa ny hafa firenena mety manana olana fa raha malagasy mainana dia mazava tsara ny teny na dia telefona aza ka miraso antsika samy tena soa vo amin'le vahiny kosany a dia ataovy tsara ny fandikana teny a mora isin'ny vahiny a ny teny zany dia ho amin'ny manaraka indray a tainao soa daholo